Valambifolo taona lasa zay dia misy lehilahy tena nitady any amin'ny valy teto Madio fa tsy mba mety nahazo rena mihitsy izy na dia efa tena nangatsaka mafy tamin'Andriamanitra ary ny volamenanao re sa volamena vahoaka ialangely tiany azainy andanonareo mandeha io zavatra tsy vitako tao anatin'ny 20 taona lasa dia ho fitaiko androany na dia amoizako ny aiko ary tonga eo amin'ny fotoana zany nareo amantarana bebe kokoa ny fisiany atao hoe Hollywood trano mpamokatra vaovao izy ity ary mpamokatra horonan-tsary. Anisan'ny horonan-tsary tena namantarana ny Hollywood sy isan'ny nahitan'ny olona ny Hollywood dia nisy moa zany le horonan-tsary hoe IRAKA, ilay mpanavitra. Raha namantarany olona bebe kokoa anazy dia nisy ny olona niteny hoe pôzipôzina horonan-tsary Jesosy version malagasy ilay izy nefa izy efa tena jerena dia amin'ny endriny hafa mihitsy hitondrana an'izany fitorianany filazantsara amin'ny endriny hafa. Efa nivoaka tamin'ny 20 Jolay lasa teo izay IRAKA ilay mpanavitra izay ary manoloana an'izay dia mbola mitohy foana ny zavatra izay ataon'ny Hollywood ka efa vonona ihany koa amin'izao fotoana izao ny horonan-tsary faharoa novokarin'ny Hollywood dia ny BIBIOLONA la MALEDICTION izay miresaka ny tontolo izay misy eto Madagasikara momba ny ady amin'ny tsara sy ny ady amin'ny ratsy moa zany izany BIBIOLONA izany ary manoloana an'izay ihany koa dia hivoaka amin'ny 20 ny volana aogositra ho avy zao andro asabotsy io BIBIOLONA la MALEDICTION io. Ny IRAKA tao anatin'ny enim-bolana izahay no nanodina ny horonan-tsary IRAKA. Ny BIBIOLONA kosa dia efa nanomboka tamin'ny herintaona izahay no nanao an'izany horonan-tsary BIBIOLONA izany tao anatin'ny enim-bolana ihany koa izahay no nanodina an'izany faritra Akazobe, Manjakandriana, tonga hatrany Toliara no nanodinanay ny BIBIOLONA. Dia ny Hollywood zany dia tantara hafa mihitsy izay atao hoe zany hoe tantara izay hoentin'ny Hollywood zany dia atao hoe tantara mety hoe tsy mbola fahitan'ny malagasy mihitsy eo amin'ny tontolon'ny sarimihetsika malagasy. Misy famarinana izay ho an'ny mpisehatra amin'ny tontolon'ny sinema matetika dia ny tanjony dia hoe amoaka an'ilay vokatra dia andeha ho hitan'ny olona dia hoe zany izay efa misy. Anisany tao anatin'izay klemy izay teo aloha. Fa efa zay no nitenenay teo izahay mihitsy ny mila miova ary efa fantarinay hoe nitadiavin'ny olona amin'izao fotoana izao dia ny kalitao fa tsy hoe izany fotsiny ianao fa misy. Raha ny fijerin'ny olona fotsiny aloha dia hoe tena mifanohatra mihitsy ilay izy satria le IRAKA raha fijerin'ny olona dia hoe filma masina. Mijery ilay BIBIOLONA indray dia tonga dia hoe BIBIOLONA zany zavatra ratsy zany na hoe zavatra ohatr'izao. Fa izay indrindra ilay izy hoe ino ny zavatra mety ho eritreretin'ny olona fa ao anatin'ny BIBIOLONA dia ny akabetsahana izay nakanay ary nandeha nitety any Madagasikara izay ary natao hoe nandefa sinema dia ny fiangonana no naka ny IRAKA, fiangonana no naka ny BIBIOLONA ary ny zavatra izay tenen'ny olona dia hoe tsy araka n'izay no eritreretina loatra hoe maha BIBIOLONA anazy ka ity horonan-tsary ity fa ao ambadika ilay izy misy fampitana hafatra sy azo atao hoe misy fitoriana ny filazantsara ary. Voalohany indrindra aloha ny tena amin'ny maha 7e art anazy dia ny horonan-tsary dia tokony any amin'ny efitra fijerenana azy ny tena tokony hijerenana azy. Ny zavatra tenenay kosa nefa amin'izao efa maro amin'izao fotoana izao ny olona liana amin'ny sinema ary indrindra ny ambiance anaty sinema amin'ny fijerenan'ny horonan-tsary dia hafa mihitsy fa tsy mitovy amin'ny ambiance izay jerena hoe eny amin'ny écran sy ilay afindrafindra eny rehetra eny. Ny tanjona dia ny anova ny tontolon'ny sarimihetsika malagasy ary indrindra ihany koa hoe hitondra ny tontolon'ny sarimihetsika malagasy amin'ny fomba hafakely mihitsy izany Hollywood izany. Ary raha rotinao amin'ny fanotransy ny abadon zany ny vahoaka. Aleo ihany ny vaoko bato sy vendrana.
Da amin'izay azoko atao izay tiako atao. Fa raha ialahy manelingelina dia élimineny alahy. Eny ary ifanjevy eto zany sika. Derin'Andriamanitra tsy maintsy mandresy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Derin'ny hazavana tsy maintsy andresy derin'ny aizina.